Ny tontolo ara-pinoana no amaranantsika ny fampahalalam-baovao fotoan-dehibe ho an'ny STK ny famonjena eo anivon'ny FJK mamboiny orina sabotsina mena ny lahady 17 ny volana aprily lasa teo fotoana izay nanantanterahana ireo ny famaranam-bokatra izy ireo dia arahantsika ny akon'izay. Nitotsenany alahady 13 aprily lasa teo ny famaranam-bokatry ny sampana tanora kristianina ako ny famonjena ao anivon'ny FJK mamboiny orina sabotsina mena. Voromaro arak'izany ireo mpino nanatrika izao fotoan-dehibe izao. Tonga na voninahitra ity fotoan-dehibe ity ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery. Ity fanompoam-pivavahana lehibe ity ihany koa no fotoanana voalohany ny nampitandrina vaovao Ramatoa Aingomampianina Volanasoa tamin'ny filoham-pirenena izay zanaky ny fiangonana. Ny araba manokana ny filoham-pirenena sy ny fianakaviany ary ny mpiara-miasa aminy arak'izany ny mpitandrina. Nanamarika ny tolo-akandro kosa ny Antsakira Fiderana noho ny fivoahan'ny rakiran'ny STK ako ny famonjena izay nampitondraina ny lohateny hoe Asambotravo. Dia tao anatin'ny izay fanadihadiana izay araka ny nambara teo no manakatona indray ny fampahalalam-baovao antsika amin'izao alina izao mankasitraka anao nanjoy izany hatramin'ny farany mbola manasanao tsy saraka amin'ny fahitalavitry matv anjoy hatrany anireo toy-ny fandaharana atao anatin'izao fahitalavitra izao dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika tsirairay avy fetiny pasika sambatra indrindrindra ho antsika tsirairay avy ihany koa metraka ny velomandry-apitafa ho amin'ny alatsinainy indray.